Fifahina lehibe indray no antsoina ka tantsika indray ny amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny fampianarantsika larana fahatelo iarahantsika indray amin'izao fotoana izao. Avy hatransika dia hiaraka hivavaka ary ametaka ny teny Josoa eo ampelatana ny Josoa manakariva. Dia mamerina miarahaba antsika dia indray tena koa ny ambasadorany Josoa sy adia no mandroso atotokanantsika indray amin'izao Josoa manao ny hatsarany Josoa amintsika tsy avy eny tokantrano. Tena soa daholo. Fampianarana androany moa izany dia mitondra ny lohateny hoe very any amin'ny elona izay rehetra mitandrina ny didi folo. Inona ny antony? Dia vetrahana izany. Ny antony dia mandika lalàna. Ohatra izao ny ho an'ny hafa firenena aloha resatsika eto. Ho an'ny hafa firenena dia efa nomena teny ny hafa firenena hoe tsy natokana ho an'ny hafa firenena ny didi folo sy ny lalina Mose fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Efa menantsika izay fampianarana izay eto amin'ny lalana voalohany. Hoe natokana ho an'ny zanak'Israely io. Azonareo jerevana tsara ny fampianarana voalohany raha hijeren'izay nareo. Ny fampianarana moa izany dia efa mikoto foana ny larana, androany ratsika dia miditsy ny larana fahatelo. Ka raha amin'izay sary izay dia hitantsika mazava mihitsy fa mandika lalàna, ka rehefa mandika lalàna dia raha ny hafa firenena izany mitandrina didi folo dia miditsy foana atao hoe fandikan-dalàna. Ka ny fandikan-dalàna no soratra masina dia ohatra ny fandikan-dalàna rehetra izany. Reo vakintsika izay tena Andriamanitra aseho amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra, toko fahatelo andininy fahaefatra azafady. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana lalàna. Izany hoe raha vao mandika lalàna izany ianao dia mpanota. Ka ohatra ny hoe izao no malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina na sinoa na japoney na australianina na vietnamianina, afrikanina tandrina didi folo dia rehefa nampianarika hoe tsy natokana hoanao malagasy io ary tsy azo entina aty Madagasikara mihitsy dia efa mpanota ianao izay satria nandika ny lalàna ianao. Efa nitenen'ny soratra masina fa ny mpanota dia mandika lalàna ary atao hoe mpandika lalàna dia atao hoe mpanota dia mazava ho azy fa ho levon'ny Josoa tompo fofona ny vaviny aloha izay izany no voalohany indrindra aminao. Ho levon'ny Josoa tompo fofona ny vaviny dia atao hoe mpandika lalàna. Vakintsika ny Tesonina faharoa toko faharoa andininy fahavalo manomboka ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Inonoko ity teny ity ho an'ilay mpandika lalàna ohatra ny hoe hafa firenena mitandrina didi folo. Tsy hoe amerikanina, anglisy, frantsay, malagasy, afrikanina sy ny sisa. Inonoko ity Tesoniana faharoa, Tesaloniana faharoa toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Fa miasa sady ny zava-miavina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io izany ilay hoe no ilay tsy mivaky ireo tsy miraharaha hoe ilay miteny hoe izay tsy miraharaha izany dia io izy io ilay zava-miafina io dikan'izany zava-miafina izany ilay devoly efa mamitaka be hatramin'izay. Ohatra ny efa zavaina aminao hoe ity nge ny lalàna dia ianao tsy tia lalàna dia izay rehetra tratran'ilay zava-miafina ianao ilay sain-dalina satana izany io. Miafina tsy hitanao nefa ianao maty ary ianao tena ho very dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Kanefa mandra-panetra ilay misakana ankehitriny andininy fahavalo. Ary dia aseho an'ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'ny Josoa tompo ny fofona ny vavany ary ho fohaniny amin'ny fisehon'ny fiaviany. Mahitsy be ilay tena Andriamanitra aloha izay mandika lalàna izany. Efa tenena hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didi folo ianao mbola mipetraka ao ihany. Dia aseho ilay tena mpandika lalàna. Dia ianareo izay hoe mpandika lalàna io, ilay nareo ilay miaraka amin'ilay vazaventsika io Andriamanitra tomponareo io. Izay ilay hoe ny nampianatrinareo hitandrina io didi folo sy lalàna Mose io dia io ilay Jesosy na hoe Jezo na io Jezu antsoinareo na hoe Jesasy antsoinareo. Izy izao io ary ho aseho ilay tena mpandika lalàna dia io ilay Andriamanitra tomponao io izao izay no matsiza an'io ho hanomboka zavainy Ziadia moa larana fahaefatra ambassadorany Josoa izay Ziadia izay hoe naninona ilay anarana anatin'ny soratra masina no lasa niova Andriamanitra tsiziny ao fa tsy ilay hoe Josoa ilay teniteneninao. Satria metraka ahafantenao fa iza izany Josoa izany mazaventsika mihitsy izy rehefa avy eo. Dia amin'ny fampianarana manaraka ny dikan'izay tiako tenenina
satria ilay mpandika lalàna dia oaseo dia onareo koa zao efa nisan'izany ianao zy efa mitandrina didifolo io anisy anakaiky mihitsy zao ianao satria efa tenenao fa natokanao zanak'israely io ianao tsy mety fa manao ihany mbola mitandrina ihany ianao efa nitenenao fa tsy azo entina ty Madagasikara ke didifolo sy lana mose tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Japon tsy azo entina ny Chine ifa ianao mbola mitandrina ihany dia mazava ny ten'Andriamanitra hoe ianareo ile aseo fampandika lalàna nareo dia iny ozy ny ten'Andriamanitra nomena anareo ho levony ao soa tompo am'fofona ny vahany dia zanak'Andriamanitra mihitsy zany handevona anareo efa metraka fantenareo fa izy le Josoa efa meko mivaliny fa misy fanazavana lavabe io le tena Andriamanitra marina miteny aminareo hoe milano didifolo io fa tsy izy an'io e tsy Jesosy zany na i Jésus zany na i Jizasy na i Jesoa non Josoa no anaran'izay izy zao no midevoale an'izao zavatra tsy hainao zao zany hoe hoe midevoale mamoaka ny zava-miafina ny amin'ny famitana nataon'le Andriamanitra tsy izy na mpianatra nareo mitandran'io didifolo io miandry anareo ty loza ty io ny ray io dia hofoanany amin'ny fofonay ny vavany ho levony Josoa tompo amin'ny fofonay ny vavany ho levony ianao zany amin'ny fofonain'Andriamanitra fofonain'ilay Elohei Josoa no anarany ary hofoanany amin'ny fisehon'ny fiaviny hofoanany mihitsy ianao zany tena mpiteny io mihitsy zany ianao mpitandrina didifolo io satria mpandika lalàna eny hoe ota ny fandikan-dalàna ianao efa tenena fa tsy mety ataonao io mbola miziriziry ihany ianao dia miomany ianao fa tena hoe hovonoiny Josoa amin'ny fofona ny vavy ianao ary hofoanany amin'ny fisehon'ny fiaviny hofoanany amin'ny fisehon'ny fiaviny zany hoe tena ataon'Andriamanitra tsy miexista ntsony ianao ataon'ilay Andriamanitra Elohei Josoa tena tsy miexista ntsony ianao dikan'izay dia eno indreny toyny mbola misy zava-doza toy indreny ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana ianareo le mpitandrina didifolo io zany zay mpanota dia mitovy amin'ny fiasan'ny Satana mihitsy ny fiasanareo manao inona le fiasan'ny Satana le mamitaka be dia zao ny ataony amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra tsy ireo tokoa raha fa ny mpitandrina didifolo rehetra zay mandika lalàna ary mpiandro Jesosy na Jesoa na Jésus Jisasy dia jereo tsara fa manao fagagana daholo ry zareo manao famantarana sy fagagana mandainga daholo zareo araka ny fiasan'ny Satana izy zao dia sary hitanareo ray mpanao fagagana tsy mijanona manao fagagana dia jereo iza io fa io ny tenin'Andriamanitra dia mbola mitoly izy ankoatran'izay hoe fiasan'ny Satana iny ao amin'ny andinin'ny fahafolo eny maratsy be ny fiangonana mivoy fagagana io zay ohatran'le ataonareo any ho anareo zay mandre any ampitan-dranomasina any jereo vi mpanao fagagana io inona ny nampianariny teo jereo tsara izy fa jereo ny soratra masina tao anatin'ny larana voalohany sy ny faharoa tena lavabe ny fanazavana conclusion fantely hoe makaiza ny olam-pandika lalàna rehetra dia makany amin'ny elo miaraka amin'ny Satana ary ny farany tiany ataony ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very mamitaka olona makany amin'ny tsy fahamarinana foana izy ohatran'izao ny ambasadeur-ny Josaziady amin'ny teny hoe miala ny didifolo fa ho very amin'io ianao dia ary le divolo mpiaray miasa amin'ny Satana mpanao fagagana amin'ny teny hoe aza mety tamin'izany fa tsy misy zany lazaina aminao fa le divolo io miaraka aminazy io fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very io tantareny aminao io satria tsy nandray ny fitiavana fahamarinana zay amonjena azy izy tsy mety mihainy teny Josoa izy dia manao an'izany fomba ratsy zany anjanareo zay mandre ihany no misafidy verena amin'izay nareo amin'ny Josoa fa tena maty nareo ray aloha zay eo le vony Josoa tompo amin'ny fofona ny vavany ianao faharoa ho an'ny mpanota ny olona mpanota ma tsy masina ary ny mpandika lalàna teo hoe mpanota dia ireo mpanotareo dia holaiza soatra masina hoe ianareo aza mety fitahana Koritianina voalohany mena daholo ty teny ty tandremanareo amin'izay Koritianina voalohany toko fahenina andin'ny fasivy manomboka Koritianina voalohany toko fahenina manomboka andin'ny fasivy manomboka afaka metraka fantena dondray rina ty fantaniko ty rina ty fampianarana ty ho azy manana fanontaniana zany ny fantaniana moa dia afainareo foana ny telefona
dia afaka mametsaka nareo. Koa tena voalohany toko fena andiny fasika tam'raika ambin'ny folo. Ohatsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Mety hoe olona tsy marina dia le mpanota mpandika lalàna. Ianareo mpitandrina didifolo dia anisany. Ny mpanao tsy marina rehetrarehetra dia anisany. Toy izany hoe fianareo nga tena olona marina mihitsy no mahasamy teny an'izay. Ny olona atao amin'ny Aosoa zao mitory an'izao fampianarana zao dia tena tsy mahay manota intsony ary tsy manota intsony ary tsy mahay an'izany tsony mihitsy ny atao amin'ny Aosoa. Fa tsy moa zao resaka le hoe makaiza ny mpanota avereny amin'ny elo ny mitandrina didifolo dia zay zao resantsika zao. Ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Ny olona tsy marina dia tsy mahazo mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny mpanota mpitandrina didifolo efa tenena za mitandrina io mbola mitandrina ihany a dia ho any amin'ny elo nareo satria afa firenena. Io zany hoe aronandreo le amin'ny Israely any resaka an'izay rehefa avy eo aleotsika ho an'le hafa firenena aloha zao satria zay ady aminy toy le ty amin'ny hafa firenena dia mampianatra ny hafa firenena rehetra indray aloha zao mba afantaranareo marina. Dia aza mety fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sotomita sy ny mpangalatra sy ny perina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akeriny dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe mazava be ty Andriamanitra hoe ny mpanao ratsy dia ny mpanota rehetra. Fa antsika moa dia naka sary mihitsy hoe ny mpandika lalàna. Dia ny mpandika lalàna dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra mazava be io, tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Faran'io zany, tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fantareo fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona mpanota, ny olona mpitandrina didifolo. Efa lazaina fa tsy mety mbola atao ihany. Dia mpanota ianao, dia zay ngeny moa tonga rehetra miteny hoe mpanota io le rafim-pivavahanareo mihitsy ny diso. Le Andriamanitra tomponareo mihitsy mampianatra sandoka anareo satria izy diso. Zavatra tsy tokony ho arahanareo na rahanareo dia zonareo fa diso dia mpanota nareo dia mankany amin'ny elo nareo. Zay roa zay a. Fahatelo, vaketsika indray ny amin'ny Apokalipsy 21-27. Apokalipsy 21-27 makaiza indray mpanota dia reo tsika mamaky anazy ato foana Apokalipsy 21-27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina, tsy mba hiditra any amin'ny lanitra satria historan'ny lanitra lanitra moa ty tantarainy ity. Dia tsy mba hiditra ao amin'ny lanitra lanitra mihitsy zay tsy masina. Ny mpanota mpitandrina didifolo ohatranao zany. Tena diso lalina mihitsy angenareo mpandika lalàna. Na izay manao vetaveta, na izay mandainga. Fa zay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Aza mananteny hoe voasoratra amin'ny bokin'ny zanak'ondry ianao satria ny anao ary le Andriamanitra tompono hoe fa diso. Io no nampianatra anao mitandrema ny didifolo. Nefa le didifolo aty efa zatra efa potika ary tsy mety tsy azo tandremanao tsy azo entiny hafa firenena any amin'ny taniny nefa ianao manao an'izany. Efa fandikan-dalana mahatsiravina be ngeny nataonao zao raha maty amin'izao nareo mpitandrina didifolo io mahitsy be ny valiteny araka ny soratra masina ampianaran'ny ziady araka ny soratra masina tsy hipeny amin'ny elo nareo. Rehefa tsy makany amin'ny lanitra ve zany ke tsy maintsy makany amin'ny elo ka mandirianao ny dikan'izay. Zay ny teniko amintsika hoe tokony mandinika tsara eo anatin'izao famarinana zao ary mamantatra ny tokony atao amin'izay satria grave mihitsy ny anjonao any amin'ny elo no farany. Ny fampianarana manaraka mbola mety antsika hoe ny zava-doza miandry anao mpanota io dia ny Apokalipsy toko fa 2:20 vakitsika zany. Apokalipsy toko fa 2:20. Fa ny osa sy ny tsimina sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehetra afo sy ny solofara. Zany ny fahafatesana faharoa. Misy zany ny fahafatesana faharoa dia ny fanopazana anao any amin'ny farihy mirehetra afo sy ny solofara. Inona ny antony? Osa sady tsy mino anao. Osa ianao fa teny hoe miala amin'ny didifolo mbola tsy mety miala ao ihany ianao. Ampitahorony olona ianao. Ampitahoro mitondra fivavahana. Efa nomenanao daholo nefa ny fanaporofona mbola osa ihany ianao dia makany amin'ny farihy mirehetra afo ianao zay soratra masina. Tsy mino. Efa nazavaina taminao daholo ny fampianarana. Nomenanao daholo ny toko sy andiny ny fanazavana fototra rehetrarehetra zay natonga anao fikitra tao. Mbola tsy mety miala taonao fa tsy mino. Dia mipetraho zay fa dia miandry anao ny fanopazanao any farihy mirehetra afo sy ny solofara. Profon'izany mampanota anao io nareo miteny hoe tsy maintsy mpanota io. Ka le rafitra didifolo mihitsy ny mampanota anao.
io didifolo io mihitsy tsy mahafaka anao fahotana dia normaly ianao milaza tsy maintsy mpanota ary ny mpanota dia ho an'ny farimy retafitsy ny solofara mazava-be mihitsy io zay andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ndreo vakitsika ten'andriamanitra zay Jauna 7:8 Jauna 7:8 tsy mihaino ny mpanota nge io andriamanitra io e Jauna 9:31 fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay vavaka amin'ny sy manao sitrapony ny enony ina le sitrapon'le andriamanitra marina zany aza mitandrana didifolo fa tsy mety amin'ny hafa firenena fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ianao zay mitandrana didifolo nge mpanota satria mandika lalàna dia andriamanitra nke tsy mety mihaino anao e porofon'izany ianao mihitsy nge milaza fampanota e iza moa ny olombelona tsy milaza fampanota ianao nisan'izany no le rafitra fivavahana ataonao moa tonga anio e dia samy tonga saina ary mieritreritra ny dikan'izay fa tena tsy menanao mihitsy ny andriamanitra io rehefa mpanota ianao rehefa mitandrana didifolo anao zany mandika lalàna dia mpanota dia tsy menanao andriamanitra zany hoe fangamo ny fitandriamana didifolo ihany mampanota ny olona iny dia singa ray iny fa ny tena fahotana dia mbola misy omenanao koa otany tsy fahamarihana rehetrarehetra ao amin'ny Jaona voalohany 5 andiny fa 7 angambany izy isa 8 Jaona voalohany 5:17 hitatsika io ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany dia fahotana avokoa araka ny soatra masina zany hoe tsy misy afaka amin'io fahotana io rehefa manao tsy marina tosanao ianao miteny an'izany dia ianao nga marina tena voalazanao tena marina mihitsy zao masatra ny Eosoa sy ady zao tsy mahay manota ny atao amin'ny Eosoa ary zay aloha ampianarako antsika mikasika ny Eosoa fampianarany Eosoa manko zo heninao zao hoe ny fampianarany Eosoa dia hoe melanao mididifolo io fa tena tsy mety fa maty amin'io nge ianao e ho any amin'ny elo amin'io nge ianao satria rafitra mampanotanao io e zay le izy zay dia vakitsika indray hoe ary manahoana indray ara ambasadeurany Eosoa ozy ianao raha ohatrany ka ohatrany hoe Israely ihany izy eto moa zany dia mazava-be hoe otany tsy fahamarinana ka ny atao amin'ny Eosoa tena tsy mahay manota mihitsiny zany hoe manao marina foana atao amin'ny Eosoa ary masina foana izy manaraka lalànany Eosoa ny dikan'izay ahoana indray le any amin'ny Israely ihany nampanota ve zareo nefa mitandrana didifolo dia tena mpanota mihitsiny tena tsy misy afaka amin'ny fahotana satria ny tendriamanitra ary zava-doza fanompona mitondra fahafatesana azy io ka raha ohatra zao moa efa mitenena raha ho an'ny Israely ihany nandresahana efa nyvolon'andriamanitra io ka hoana moa ianao mbola very tandrina an'io mazava nge ny soatra masana ampianarany Eosoa ary novakiko tamin'ny teny Hebreo nge izy hoe ny Sefer Torah mihitsy no miteny ao amin'ny Sefer Efesimy fa tena rava ny didifolo sy lalàna Mose nivakitsika izy eto amin'ny fampianarana lalàna faharoa rava ny didifolo sy lalàna Mose ka inona moa zany no mbola itazomanao an'io ka raha ny zavatra efa noravana ve mbola tazominao dia mbo mety ve zany tsy mety mihitsy zany donc vakitsika ny ten'andriamanitra raha ny zavatra noravakana va dia tena mpandika lalàna manao an'izay to vakitsika zay raha ho an'ny Israely anina zany dia vakitsika ty teny apôstôly ty Galatiana vakiko kely angambany izy iny tsy lesy tadidiko Galatiana Galatiana 2 dia andininy fahaenina-folo Galatiana 2:20 2:18 izy afady Galatiana 2:18 vakitsika amin'ny anarany Eosoa fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho efa fantatra fa niravainy Eosoa ny didifolo sy lalàna Mose ka raha tsanganao zay dia diso indray ianao zany hoe olona mpanota foana ianao zany dikan'izay izany no poro fa tena tsy mety tsony ka raha Israely ihany na no miresaka eto rehefa zavatra noravana no atsanganao dia diso ianao ka ny olona diso tsy ho marina ary rehefa tsy marina dia mpanota ny dikan'izay dia mbola mitsipa makany amin'ny elo indray ianao ka izay no mahatonga na miteny amintsika eto hoe miverena amin'izay makany amin'ny Eosoa andao hiaraka amin'ny Eosoa fa hozavaina amin'izay moa resaka Eosoa rehefa avy hoe iny mahatonga ny ambasadeurany Eosoa sy ady amin'ny teny hoe verena ty amin'ny Eosoa satria Eosoa tsy mampiditsinao amin'io didifolo io
ary efa teo vonjena ianao a de tsy mety tsy makaty amin'ny Iosoa ianao a ary atao batisa anao zay vovovonjy tsy indriko mihitsy zay teny zay hoe tsy maintsy atao batisa anao zay vovovonjy mbola idirantsika lalina moa zay rehefa miditra amin'ny Iosoa tsika hoe tsy maintsy atao batisa vovovonjy ianao miala amin'io rafitra nianaranao io sy novanao batisa io miala amin'io Andriamanitra tomponao io tsy maintsy atao batisa vo afaka miala amin'io ianao azany mahatonga ny ziady manentina hoe manatona ny Iosoa daholo am'izay fa Iosoa ny tompon'izao fampianarana zao de ndany ny aro anatin'ny baibolinareo rehetrarehetra mihitsy zany teniko zany hoe tsireo nge ny anatin'ny baibolinareo hoe fa zao daholo zatra misoratra ao ka izay le nampianariko eto hoe vereny amin'ny elo mpanota dindra fa nitandrina didifolo de indrindra ihany koa fa nympanao ratsetra rehetra ka manatona ny Iosoa ny fahendrena zany a miala amin'ny didifolo ary tsy hoe koa ne miala amin'ny didifolo fa tsy maintsy atao batisa anao rehefa fantatrao fa marina zany teny zany a de atao batisa ianao atria hoe zay mino sy atao batisa no vonjena zay le marika 16 omeko atsika zay tenin'Andriamanitra zay ho anao zay mahita anazy sy mandre ao anatin'ny televizion sy ny internet a efa ino tsara ty teny ty hoe rehefa resy lahatra ianao zany a de zao ny voalaza rehefa ninonino an'izany teny rehetra zany ianao a marika moa zafady indrindra fa tsy matio marika 16 a raha tsika vakina avetrany izy a marika toko fahinina ambin'ny folo a vakitsika ho voninahitry dada Iava amin'ny anaran'ny Iosoa marika 16 zay mino sy atao batisa no vonjena fa rehefa tsy mety mino kosa anao de ho elohiny rehefa mino an'izao fampianarana zao anao zany a de tsy maintsy atao batisa ianao manao batisa miaraka amin'ny ambassadeur-n'ny Iosoa ianao a amin'ny alalan'ny fampianarana meny ambassadeur-n'ny Iosoa ary mitory ny Iosoa izy zay ho renesitsika ny larana fahefatra ny vahaolana am'izay hoe fa maninona miantso Iosoa aminao foana fa tsy miteny zavatra hafa am'le Andriamanitra fa ianaran'ny Iosoa foana triko aminao zay no idirantsika zany zao a fa de misaotra betsaka anareo nanaraka ny fampianarana sy ny ain'ny ten'Andriamanitra hitondrayntsika zao amin'ny fanontaniana fa mahazatra moa zany zay de vakitsika ndray zany ny fanontaniana zay omeny atsika ao amin'ny Jaona 14:22 misy teny milaza an'izao hoe voalaza fa zay Jaona 14:22 voalaza fa zay manana ny dito ka mitandrina zany de izy no ty ahy ary zay ty ahy de ho tiany ndraiky ary izy no ty ahy ka eseho aminy de hoana no veriny efa didifolo ny didin'Andriamanitra ny didy resahany eto a raha vo Iosoa no miteny hoe mitandrina ny didiko de ny didiny Iosoa de ny Jaona 12:49 manana didy izy Jaona 12:49 efa nazavaiko tamitsika ka izay didiny Iosoa zay no arahantsika de tsy very fa raha vo didifolo de tsy mety io no arahana raha Iosoa ny resahanao Jaona 12 a hoe manana ny didiny Iosoa Jaona 12 a de ny 49:50 zany fa tsy hoe koa ne mihitsy any amin'ny didifolo zany fa tsy izy mihitsy n'izay Jaona 12:49 ny didiny Iosoa no arahana fa rehefa tsy didiny Iosoa no arahanao a na ny anara zay hoe Iosoa de didiny Iosoa no arahanao zany fa raha ny didifolo no ataonao a zavatra noravany angeny ahoana izy lazainao fa hoe miaraka amin'iny ary normaly anao poteny ray zany satria zavatra ny ravany nampisaraka ny jio sy ny jentilisa tsy azo omena ny jentilisa ahoana moa anao nitandrina zay ary tsy misy Iosoa hiaraka aminao zany za fantatra fa natokana ho any zanakitsy kely ko ahoana moa ny anao amerikanina na anglisy na frantsay nitandrina zany na anao malagasy na afrikanina zay zao tao a satria zao tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy azy eo lazaiko izay ho triko misy didy zany ty a nanyrahana ny Iosoa ho lazainy Iosoa io le atao hoe didiny Iosoa na hoe lalànany Iosoa dada Iava mihitsy nanome baiko anazy a hitondra an'io didy io na io fanekena vaovao tsy mitovy ale didifolo fanekena taloha ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny ary ity didy ty zany de lazainy Iosoa mihitsiny a zay nanyrahany dada Iava anazy hanyrana anazy fiainana mandrakizay mihitsy izy ty didy ity koa zay lazaiko izy Iosoa de lazaiko araka zay nolazainy ray tamiko lazaiko araka an'izay nanambarany tamina ka misy zany ny didiny Iosoa ao amin'ny Iosoa misy didiny Iosoa io a lay teneny Iosoa hoe raha mitandrina ny didiko ianareo miaraka le Jaona 14 ino le tenen'le olona teo Jaona 14
22 Jaona 14:22 hoe raha ty anareo dia mitandrina ny didiko ilay didy resana amin'izany dia ny didiny Ahosoa mazava nga mazay ohatsika le metraka fantiny eo na Jaona 14:22 raha mitandrina izay manana ny didiko ka mitandrina izany dizo ty didiny Ahosoa iny ny fantaniana manaraka andray Apokalipsa 15:5 rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro no voahana ny tempoly dia nitaberina kely ny vavolombelona tany an-danitra ka raha tany an-danitra ve ny didy folo dia ahoana lazaina fa hoe very izay any amelo izay mitandrina azy ny didy folo salana Mose dia tsy tany an-danitra izany fa diso nareo ary tsy azo toerina ny teny Mose rehefa ny teny Mose hoe ny didy folo dia tsy any amin'ny lanitra zany donc vakitsika ny Deutéronomie eo tsika jery sy atondrena eo Deutéronomie toko 30 dia manomboka amin'ny andininy fimo zany fa 2:10 vakitsika 2:10 sy 2:10 ary ny 3:10 Deutéronomie 30 11 12 13 alo vakitsika aloha ny ten'Andriamanitra Deutéronomie 30 11 ka hatramin'ny 13 ino vakitsika ianao nge ty tenin'ny Mose ty ty le hoe tsy azo anam-pena tsy azo anisoa fa Deutéronomie 30 11 ka hatramin'ny 13 fa izy zao lalàna izao zay andidiko anao anio dia tsy dia sary-patarina aminao ary tsy lavitra 2:12 tsy any an-danitra zany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra haka azo atsika mba ho enotsika ka irahantsika zay mazava zay tamy 2:12 dia fa ampy zany Mose mihitsy ety ny ololaza hoe tsy any an-danitra io didifolo io dia ny divoly zany le miteny hoe ny an-danitra io zay milaza fa ny an-danitra io dia divoly izy ny tenin'ny mpaminany Mose mihitsiny zay ao anatin'ny Sefer Torah jiosy dia milaza fa tsy any an-danitra io ka ahoana moa nareo milaza fa ny an-danitra io fampianarana avy any amizy nefa tsy mety manaraka ny tenin'ny mpaminany ary Ahosoa ny lizingizina mihitsiny fa tsy azo foanana io raha mbola manaraka an'io dia tsy azo foanana io ary ny magaga fa le mpitandrina didifolo mihitsy ny mandika an'le didifolo nefa ny Ahosoa miteny an'izay mitandrina an'io hoe tsy azonareo foanana io dia le didifolo izay nitenen'ny Ahosoa tsy azo foanana io na literaleza zao ny voalaza ao tsy any an-danitra io tsy any an-danitra izany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra haka zao tsika mba enotsika hitantsika an'izay zany fa tena fampianarana avy any amin'ny demonia mihitsy ny milaza fa ny an-danitra ny didifolo indrindra zareo mpitandrina didifolo foana mivoy an'io dia le didifolo mihitsy nefa no miteny hoe tsy any an-danitra io tena zany nge tena za zao dia profo anakay fa tena mpandika lana sy tena mpanohitra an'io lalàn'Andriamanitra io mihitsy ireo mpitandrina didifolo reo ary zany no profo ho any amin'ny elo ry zareo petrao ihany dia teo zao vokatry ny didifolo nataonareo dia nampianariny divolony afa rany lizy dia volodolo nampianatra an'izany dia laza amin'izay nareo fa hoe araka ny Apokalipsa 15 film izy 15:4 araka ny Apokalipsy 15:5 ianao nge vakitsika andeha le teny araka ny Apokalipsy 15:5 toe novoana ny tempoly dia hita tao ny taberna kely ny vavolombelona dia lazainareo fa didifolo izy zay ngeny nareo zay tena tsy mety ilazana zany tsika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany tena mba miverena amin'izay le tena Andriamanitra marina Apokalipsy 15:5 ary rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro novoana ny tempoly dia ny taberna kely ny vavolombelona tany an-danitra dia le taberna kely ny vavolombelona tany an-danitra misy soratra ambany hoe dia ny didifolo le vavolombelona teneny zareo satria ny didifolo tany aloha tany dia vavolombelona tokoa zay ny mahatonga azy hoe teny ny vavolombelona efa nijerevantsika iny taloha zany ny didifolo dia natao hoe teny vavolombelona dia iza milaza fa ny vavolombelona ato bokyny Apokalipsy dia galina didifolo nefa antsika voavy nahita mihitsy fa rava ny didifolo satria tsy afaka mampitambatra ny jiosy ny jentilisa ary raha ny jiosy ny jentilisa anao tambatra ahoana moa zany lasa misy didifolo any an-danitra any fa hatrany dia tsy maintsy voaroka foana nge ny jentilisa
de tsy mety tsy tafakatra any an-danitra zany ianao jentilisa zay mitandrina didifolo am'izao hevitra zao ianao mihitsy ny arange zany no mandroaka ny tenanao e zay no mahatonga na miteny hoe avy atao batesa amin'ny Iosoa fa ianao nge de voaroaka noho ny aminao mitandrina didifolo io e satria ny akanjonao de mitafitafiana mantsy le Galatiana 3:27 Galatiana 3:27 na izy ny atao batisa de mitafy an'iny anaovana batisanao iny ianao Galatiana 3:27 ianao nge ty e raha natao batisa tamin'ny didifolo ianao zany de mitafy didifolo ianao nge io e Galatiana 3:27 fa na izy nareo natao batisa atao amin'ny Iosoa raha Iosoa zany natao am'le vohositra de le vohositra zany de mitafy an'le vohositra nareo le vohositra moa atao fanjakana masina de Iosoa zao manavitra anao zao zay ny tena anarany zay de avitra ianao nefa mitandrina didifolo de zao fa na izy ireo no natao batisa atao am'le didifolo de mitafy didifolo satria am'izay rafitra anaovanao ihany de tafinao iny mandray ny fitafiana iny ianao mipetraka eny aminao iny fitafiana iny de arakaraka zay Andriamanitra anao ko ny Andriamanitra anao mo Jesosy na Jesoa de nampitandremany didifolo ianao na Jesus Jizasy de mitafy any Jesosy ianao a de Jesus Jizasy de rehefa mitafy an'ireo ianao a de reo le rampianatra anao le didifolo de rehefa nampitandreman'le didifolo ianao a de mitafy didifolo ianao dikan'izay rehefa atao batisa atao aminazy de rehefa mitafy didifolo ianao a de ina ny fiafaranao zany tsy afaka mihitsy ianao zany fa mpanota tena manaonao foana ianao mitafy didifolo aiza ny afanao miakatra any amin'ny lanitra nefa ny didifolo nambarany dadabe Mose fa tsy any an-danitra ny didifolo ianao nefa natao batisa atao amin'ny rafitra didifolo ho any amin'ny-danitra ao amin'ny lanitra ny lanitra antsy izy didifolo ka tsy mifanipaka ve ny dikan'izay satria zay le nampianatsika atao amin'ny larana voalohany sy ny faharoa hoe mampifandrafy ny jio sy ny jentintsika le didifolo e nefa niaraka hiditry ny lanitra izy roa raha misy didifolo any aonao moa zany ny afandro miara-miditra any fa tsy maintsy misy voaroaka ny ray am'ireo de meko anao mivalina fianao zay mitandrina didifolo ny voaroaka satria efa teneny hoe tsy mety io zay le izy zay ka inonarany dikan'le ozy nareo hoe vavolombelona de vakitsika indray ny soratra masina anome vavolombelona be debe nareo indray aloha andreo hoe jerikely soratra masina tsika mikasika any am'izay a ikaripakely an'izay tsika aloha hoe ina daholo ny vavolombelona teny soratra masina ao manjary lasa manelingelina le tablotsika le izy a ry ikarika be debe le vavolombelona de leo menatsika mihitsy le ao anatin'ny soratra masina vavolombelona lava de lava mihitsy izy aty raha ohatra ny karona fa zay alaitsika ihany no vakitsika Apocalypsy 1:5 donge vakitsika izay ty le vavolombelona raha bokyny Apocalypsy ny resahanao tany de mahitsy be a Apocalypsy 1:5 le hoe vavolombelona araka le hoe nisy ny tenin'ny vavolombelona de inona le izy a de nisy ny vavolombelona atao amin'ny lanitrilatra zay moa le voalaza teo zay mihitsy le voalaza teo ary avy amin'ny Iosoa vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ray izay Iosoa zany le vavolombelona raha voabokin'ny Apocalypsy ny resahanao satria izy ny tompony io ray izay Apocalypsy 3:14 zay ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodiki bokin'ny Apocalypsy daholo manome ny dikan'le vavolombelona izao no lazain'ny ameniny de le vavolombelona matoky sy marina zay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra zao zany hoe le vavolombelona zany ny volany sotra masina de iza Iosoa ihany koa raha ohatra ianao ka nanaraka zay ka ampy angamba zay rehetra ka manontany vavolombelona tsika de iny am'izay anao le nitsotsotry ny tamin'ny Apocalypse 15:5 hoe vavolombelona ihany koa ary efa avako zany de nahita ao fa indro novoana ny tempoly de taberna kely ny vavolombelona ina te hoe le vavolombelona zany de zay hoe taberna kely ny Iosoa ny dikan'izay ny dikan'io satria le vavolombelona de Iosoa fa tsisy idirana didifolo a satria le didifolo tsy any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsiny a ka le taberna kely ny vavolombelona zany a le vavolombelona de hoe taberna kely ny Iosoa satria maninona tao izy nanao an'le fanambarana zay le voalaza soratra donc antsika jeren'izay hoe tao amin'ny taberna kely izy nanao an'le fanambarana e jerevatsikatra raha ohatra ao amin'ny baiboly katolika romana moa tena misy an'izay mihitsy ndao jerevatsikatra raha misy an'izay atao amin'ny protestanta tsy misy ny fanambarany Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy mahasoa ny ampanompony zay ny ato fa ndao nge tsy baiboly katolika romana tsika de hitanareo mihitsy fa tena mazava be le dika teny katolika romana fa le tranolain'ny fanambarana ny teneny ato a zay le hoe fanambarainy
ny fanambarany Iosoa zay jerevantsika ato zany zay daoary toko voalohany aloha tsara ty tandre ahitsika daholo le zatra soratra ato ny fanambarany Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy mba nehony am'ireo mpanompo ny zatra tsy maintsy ho tonga faingana sy nanoran'ny anjely mba hampalaina ny jaona mpanompony zany fanambarany Iosoa zay men'Andriamanitra azy indrindray vakitsika ny boky katolika romanina ao amin'ny toko 5:10 dia hitatsika ato fa nataony hoe tranonay ny fanambarana fa tsy hoe tranonay 10 zany no tsara am'izay ngely izy io voilà taorian'izany dia indro no voana ny tempoly misy ny tranonay ny fanambarana nefa ny hoe ny fanambarany Iosoa rikehatra amin'ny apokalipsy toko 2:1 hoe Iosoa manao fanambarana dia tao amin'ny tempoly jaondrelona zay n'Andriamanitra hoe rehefa no voana ny tempoly nisy ny tranonay ny fanambarana tany an-danitra zany hoe tao Iosoa nanao ny fanambarana dia zay no mahatonga azy natao hoe tranonay ny fanambarana tsisy hiderana 10 mihitsy zany fa reny le atao hoe fampianarana avy any amin'ny demonia daholo mamono ny fananao hitsipy any amin'ny elo dia zay no mahatonga ana miteny aminao hoe tena mivoanao dia andaonao tao batisa ty amin'ny Iosoa fa tena mba ampy zay vonjeo ny fananao tena mba ampy zay mazava be ngam' zay zay fampianarana zay eo tsy any an-danitra ny 10 ary tsy azo vany io teny nambarany Mose io zay zany fa raha misy moa fanontaniana dia mbola valitsika hatrany le fanontaniana zany ho an'ny mikasika any amin'izay dia ao amin'ny Isia 66:17 zay manamasina sy manadino tenao tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mianena Krisosy zava-betabeta ary ny totozy dia araka olevina koa iavaha araka izany dia ny olona tsy mitandrina 10 zany olevina miafy fa tsy ny olona mitandrina ny 10 ahoana ny makasika an'izay toko valy teniny dia zao ny bokin'ny Isia 66:17 dia raha mbola tsy tonga foana ho any vaninandrony Iosoa dia miatry reny ary efa niseho nge io niseho satria tamin'ny andro nanitsaka tsanjana Israely ny 10 dia niditra tao amin'izay ny fampahoriana nataon'ny zareo Asirianina ny voalohany dia niditra ny Babilonianina ny faharoa dia niditra ny Nebokadnesara Babilonianina fahatelo dia niditra ny Medianina dia niditra ny Persianina dia niditra ny Grika dia niditra ny Romanina dia niditra ny Alemaina rehefa avy eo dia ny farany ny ity Rosia hiditra ny farany ity efa nisy le izy ndao raha vakitsika le izy efa nisy daholo zany zavatra zany Isia toko 1:20 Isia 66 dia ny 16 sy ny 17 ataotsika hatramin'ny 18 lavalava koa apokalipsy Isia 66 16 ka hatramin'ny 18 fa ny avy sy ny saba no entiny avaha ifandahatra amin'ny nofo rehetra ary maro no voaringany avaha zay manadio zay manamasina sy manadio ny tenany ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mienaniena Krisosy ny zava-betaveta ary totozy dia araka olevina avokoa iavaha zay ka eto zany le hoe raha mienaniena Krisosy ny zava-betaveta dia tsy andeha miaraka olevina ka le fantenin'le olona moa zay le hoe Isia 66:17 le nyteneny teo le ry amin'ny 17 hoe zay manamasina ny tena sy manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany io resaka io dia resaka ho an'ny Israelianina izay manina moa izay mitandrina ny 10 dia nefa ny nanao fahavetavetana tao anatin'izay resaka Israelianina mihitsy nyty resanty dia nao nge vakitsika izay tena Andriamanitra araka amin'ny bokiny ato amin'ny bokiny iza moa izy Ezekela toko 5 io izy io Ezekela toko 9 Ezekela toko 9 manoko andiny 7 ka hatrany amin'ny zay afarany any somary lavalava any izy io io le manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany dia io le hoe Jazania rika vakitsika amin'izay ny teny Ezekela toko 9 andiny 7 manomboka
andininy fito leo andininy fafito hatrany am'izay afarany eo zany anareo zay manaraka an'le teny Ezekiela 8:7 ka hatramin'ny farany any dia teniko eo ny farany dia nety eo mivavadiny kianjo ao ary hitako fa indro nisy loka teo amin'ny ampian-tany teo amin'ny kianja fanaovan'ny adalàna moa ty dia izy tampo ary zanak'olona lohay ny ampian-tany dia loako ny ampian-tany ka indro nisy varavarana ary izy tampo midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataony eto zanak'Israely ijerevan'io zany dia niditra ao ka nahita ary indreo ny sary ny biby mandady sy mikisaka rehetra sy ny biby hafa dia zay fahavetavetana sy ny sampy rehetra any taranak'Israely voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina ary nisy olona 70 isan'ny olona ny taranak'Israely nitsangana teo anoloanan'ireo ary jazany azy anakisafana nitsangana teo voany samy mitondra ny lovieny fandoroana didikazomanitra teny an-tanany avy ary nisetriky ny didikazomanitra dia nidonaka dia amin'ny andininy 12 ary izy tampo ry zanak'olona hitanao ve ny ataon'olona ny taranak'Israely amin'ny maizina dia samy eo amin'ny efitrano misy sary fa hoy izy iava tsy mahita anay fa efa nafoy tany izy eto zany tsika dia mety mihitsy ny jazany any ao amin'ny andininy 7 moa izy ao amin'ny andininy 1:10 ary nisy olona 70 isan'ny lohan'ny taranak'Israely nitsangana teo anoloan'ireo ary jazany azy zanak'Safana nitsangana teo voany samy mitondra ny loviany fandoroana didikazomanitra teny an-tanana io le hoe misy ray eo voany hijazany azy zany resana zany resaka zanak'Israely zany io Daniel isy atoko 9:20 ny amlozabe nataony zanak'Israely dia ny fahaizan'Andriamanitra tokoa izy satria zareo tao anatin'ny kilasy nofo rehetra koa satria misy hafa-firenena tao amin'ny fahataniny zareo ary zay natao anazy hoe nofo rehetra noho ny amin'ny hafa-firenena tao ihany koa dia miten'Andriamanitra daholo fa izy tsy te halala fa tsy koa ny nakaty amin'ny hafa-firenena zany fa natao tao amin'ny Israeliana ihany niaran'izany teny zany rehefa tao zany ny konty ny amin'izany teny zany efa zatra efa vita io satria ny zanak'Israely tokoa efa voaroaka efa voasazy efa potika araka ny tenin'Andriamanitra ary dia ampiko mihitsy ny alizy fa mbola tsy ampy io ary hatrany bokyny Isaia 66 mbola tokony itoy fanontaniana io fa tsy napetraka le olo fa leo zany enoe anazy Isaia 66 dia arika hatramin'le faraparany ary hoe nikalany manina ny fatiny tsy anina sy manina hoe hita lanitra vaovao sy ohatra zegny amin'izy io ohatra ny levakitsika dia nafangaron'ny olona indray ty lanitra vaovao ty mbola miatrahany hoe dia mitandrana didy 10 zany tsisy an'izany zavaina tsara amintsika zay rendiny faraika am'roapolo nga misy zay zay 2:20 fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko satria misy an'le fandringanana tao ny dada iavao le oariako daholo zanak'Israely sy karazana dia ozy amin'izay izy nanome fanazavana izy hoe na dia andeha ry fandringanana tsy mahasamihafa io dia tsy ho lany ripaka zany kosa ny Israelianina dia zay natao anazy hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahatra eo anatreko iava dia toy izany koa ny aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo zany hoe rehefa tonga ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao dia tsisy mahatsotsony moko ny tena marina exemple io natao io dia tahaka ny hoe maharitra eo anatreko ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao dia ohatra zany koa ny comparaison ataoko aminareo ry Israelianina na dia misy azy zany fandringanana be zany tsy ho ataoko ripaka daholo na rehetrarehetra akoriny zay ny dikan'izay teny zay fa tsy koa hoe any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao dia mbola mitanana sabata non comparaison le teneniny eto satria hoe misy fandringanana be mandeha ny amin'ny Isaia 66 17 18 ary dia ny teny Andriamanitra hoe fa tsy ho aripako daholo zany akorinareo zay mazanga maniny dia andininy 7:20 amin'izay dia eto zay le resany hoe ohatra mbola misy voalombolana sabatany ihany dia noho ihany dia ity le any Israelianina ihany ty resahana ty fa ny comparaison le lanitra vaovao sy tany vaovao teo fa tsy miditra amin'ity fa iny zany paranteze hoe na dia misy ary iloza anjonareo dia tsy ho ritra koronareo zay ny dikan'iny teny iny fa maharitra eo foanareo na dia isan'ny iloza ikapoka be nareo iny dia nisy tokoa nge
taranakisy tavela tao Israel voakady zany zavatra zany io ami'io tenin'Andriamanitra io. Ary resaky ny voaloham-bolana sy ny satsabata io zany le resaka didi voalohany Israel ihany. De ho avy nofo rehetra ka ekokeo natrehako io ava io le nofo tao Israel io le mipetraka tao Israel. Ary voaka izy ireny ka hijery ny fatiny olona zay efa niodina tampo, any hoe hijery izy le hoe reo daholo le olona maty fa nikakany tsy ho faty, dika nikakany tsy ho faty zany any amin'ny elo zany, lasa nakany amin'ny elo reo, ary ny avy ny tsy hovonona lasa nakany amin'ny elo reo, ary nataony ofo rehetra ho fahavetavetana izy zay, satria ny amin'ny elo misy nikakana sy ny afo tsy mety maty any, de hoe ny afo ny tsy hovonona, lasa nakany amin'ny elo daholo zany le olona reo satria nandika ny tenin'Andriamanitra. Zay ny valiny fa tsy misy idirany lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay zany fa ohatrany tsy nisy tsony ny fantaniana fa tapitra hatramin'izay resaka zay angambany izy efa mirahatsy ohatsika zany toizako mihitsy moa zany le fantaniana satria najany ilo atao amin'ny efa fito ambin'ny folo izy de zany nanoy anazy hoe mbola mitohy hatraty io de nazavako amintsika hoe didy ho an'ny zanak'Israely zany lehibe zany fa tsy hidiranao malagasy mihitsy na frantsay na togolais anao na béninois na ivoirien anao na inina na ataontsika amerikana na anglisy na frantsay fa natokana ho an'ny zanak'Israely dao zany resaka zany ka tsy misy tokony hidiranao tso fa raha miditra am'izany anao vao may maty anao. De mirahatsy otsika samytainao soa zay indray ny amaranana teny ivavakytsika ary hiditra amin'ny fampianarana manaraka andrea ivavaka antsika. Voninahitra anao dadamala iava, voninahitra anao mandrakizay, sotra betsaka noho ny mihatsaranao sy ny asoavanao, nomenao n'izao fotoana zao afana mampianatra sy manambara ny teninao, mandresy lahatra ny olona ny amin'ny hatsaranao, voninahitra anao mandrakizay. Avotiny olona dadamala iavao, avotiny olona, vonjeo ny olona hitodika ho any aminao hanavotena fa tena miraikitra amin'le batisa izy. Dada iava malalo mangataka mba neonao ny vonina hitrao mba tena irosy ny olona iazakazako any amin'ny batisa hanavitra ny tenany fa tena ho faty amin'io rafitra io izy. Rafitra nampianarin'ny Andriamanitra tsy izy io nataony io. Andriamanitra mamono olona mampandika lalàna, mampanota olona. Dada iavasy eo soavo, vonjeo ny olona, vonjeo ny olona, mangataka ao mba andresy lahatra mihitsy ny fanahy masina anao ny amin'izay trateny efa mandy de zao teny mandia zao ho maro mihitsy ny azakazaka hitodika ho any aminao ho fiainana mandrakizay ho azy. Voninahitra anao dadamala iava, mamaliva afaka hatrany ary vonjeo ny olona, vonjeo ny olona dadamala iava. Matokony hatsaranao sy ny asoavanao indrindra fa hamonjy ianao, hanavika ianao ary hanavaka ianao dada iava malala. Amin'ny anaranao Iahosoanao izany vavaka izany. Halleluia. Amen. De mirahatsy otsika samy teny Iahosoa, izay ny fampianarantsika tamin'ny androany, mandram-pianao mandrapisako amin'ny manaraka andrea, veloma tomboka.